fa aoko fatatrao zao fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ary any parany any dia isy andro mahaory fa ny olona ho tia tena ho tia vola mpiavinavina ho tia fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny ankehitriny dia miara-manaiky isika fa atraizatraiza dia samy fatra pilarena avokoa samy mamitaka avokoa indrisy samy tia kolikoly sy fatra mpitady tambitamby avokoa izy rehetra fa tafitohy ny eny ankalalahana ny fahamarinana ary ny hitsim-potsy mahazo miditra eny tsy eo ny fahamarinana ary izay mifady ny ratsy dia ohatry ny manontena ho babiny sasany eny karetina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra indrisy isan'izany Madagasikara firenena fa 5 amin'ny 100 amin'ny 20 amin'ny 100 no misy antsika momba ny kolikoly maneran-tany manenika ny sehatra rehetra ny kolikoly ary anisan'ny mahatonga antsika ho isan'ny firenena manitra indrindra eran-tany izany mbola misy ve ny fanantenana mbola ho avitra ve io eny satria hoy ny tompo raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no ho avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ahy ka amela ny elony sy ahasitrana ny taniny mino ve ianao fa mitany ho teny fikasana io Andriamanitra mitady mpiara-miasa Jesosy manatona an Jesosy fotsiny amin'izao ahoana no ahavitany izany ndao hiara-hiady hanohitra ny kolikoly andao anetritena ndao hivavaka ndao hitady ny tavan'Andriamanitra ndao hiala amin'ny ratsy fanao miantso anao hifanohana ao amin'ny tohivakany ny famarinana na ny chaîne d'honnêteté ijoro aoka izay ny manao kolikoly tsy efa ampy ve zay e aoka izay ny mandray kolikoly tsy efa ampy ve zay e toano ny chaîne raha mba misy ilainy anao ho vita ve zany io ianao telo ny vahaolana amin'ny kolikoly voalohany Jesosy faharoa ianao ary fahatelo isika mitenena ao am-ponao hoe ataoko ahoana ny fanao izany aminao Jesosy ary ilazao ny hafa hoe tsy afaka anao an'izany amin'ny Jesosy aho ny tohivakany famarinana na ny chaîne d'honnêteté dia tambazotra kristianina malagasy miady amin'ny kolikoly sy ny fahalovana ary mikendry ny famerenana amin'ny laoniny ny fahamarinana eo anivon'ny firenena ndao hiaraka nasitrana ny tanitsika midira ho mpikambana